ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Malasanao anaraka izany lohahevitra mahafinaritra izany. Zoa sady ny andro, miaraba antsika, tafaraka indray, nomeny tompo fotoana indray afaka miaraka mandinika ny teniny. Faly mandrakariva miaraka aminao ry mpiara-midinika namana naiza na ny akaiky indrindra na ny lavitra indrindra ny ampitan-dranomasina any. Ny fiadanany tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Ndery iaraka hivavaka isika raha iroso amin'izao dinika izao. Andriamanitra ray mpamindra fo, mpamela heloka sy be fitiavanao, indreto ny ray izahay fa tafangona, tafaraka miaraka mandinika ny teninao, mitoerana maro samihafa kanefa dia tena iray izahay ao aminao. Misaotra ny amin'ny fitantananao ny tsirairay avy. Mangataka anao anefa izahay mba hanadio anay, amela ny tsy fahatanterahana rehetra. Ary aoka ny fanena masina no hitarika izao dinidinika izao. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra. Tononona saina tanana vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana tamin'ity herinandro isika dia nijery toe-javatra manokana teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ka nitarihan'ny apôstôly Paoly mba hisaintsaina isika koa amin'izany, na mihinana na misotro na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mazava ilay talantalana men'i Paoly koa amin'izany na mihinana. Ry mpiara-midinika namana, ny zavatra tokony hohaninao, ny tokony hohaniko dia tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra. Moa ve io hohaninao io sakafo hohaninao io ho voninahitra, manome voninahitra Andriamanitra. Ny fisotro, betsaka ny karazana fisotroana amin'izao fotoana izao. Zavatra azo sotroina, betsaka izy ireny. Fa ny fantany apetraka, moa ve vonina hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izay hosotroanao ianao? Ary ny anankiray fahatelo, na inona ataonareo. Izany mahakasika ny fiainana ankapobeny zany, na inona ataonareo, na ny fomba fiteny, na ny fomba fisainana, ny fomba fiainana, fitondrantena, ny fiarahana ampiarabelona, fiarahana ampiaramiasa, amin'ny fiarahamonina, ao fiangonana, ao tokantrano, ninona ataonareo, ny fomba fitafy, ny fomba fiasa, ninona ataonareo, ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Mahafinaritra ny fanambaran'i Paoly. Korintiana 1:10, averitsika indray mandeha. Ho amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Na mihiry ianao, ataovy voninahitr'Andriamanitra izany. Ary io ny fanevitra, io ny tsy ambaratelo nambaran'i Paoly mba ahafahantsika miala amin'ny fanompoan-tsampy. Ry mpiara-midinika namana, akory tokoa moa ny abetsahan'ny soa azontsika raha mifandray tsara araka ny tokony ho izy isika. Na iza nandray fitahina tany an-danitra dia manana didy hitondra fahazavana amin'ny lalan'ny hafa izy. Koa izay rehetra tian'Andriamanitra marina dia tsy maintsy hitsahatra tsy hanao ny izaho ho sampiny intsony. Tandremo zany fa na dia ny izaho ako ary zany raha toka maka ny toeran'Andriamanitra dia efa fanompoan-tsampy izany. Ary zay le hoe na inona ataonareo
mba hahafahako miala amin'ny sampy de zay rehetra atao to voninahitr'Andriamanitra. Naporisika ny rahalahy Paoly mba andinika ny soa, mba amampiseho ohatra ratsy ho an'ny hafa sy ny fiteniny sy ny asany. Avekiny mandeha nampirisika ny rahalahy Paoly mba andinika sao mampiseho ohatra ratsy ho an'ny hafa sy ny fiteniny sy ny asany. Nanarina izy ireo mba tsy hanao ninninina izay ahafahan'ny mpanompo sampy na koa nandratan'ny sainy malemy finoana. Zay nahatonga azy iteny manao hoe na inona ataonareo ko amin'izany na mihinana na misotro dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Misy taridalana zay andalatsoratra nisoratra amin'ny mpanompon'Andriamanitra Ellen White ao amin'ny vavolombelona mahery. De zao no lambara manao hoe nianatra nataon'ny Paoly amin'ny fiangonana tany Korinto dia azo ampiarina amin'ny fotoana rehetra indrindra ho antsika ankehitriny. Raha nilazany amin'ny fanompoan-tsampy izy dia tsy ny tena sampy ihany no tiany lazaina fa ny fitiavan-tena, ny fikatsahana fiainana mora ary ny amin'ny fanarana-po amin'ny filàna isan-karazany. Sampy daholo zany resahana zany. Andriamanitra hanome fahendrena ho anao. Ry mpiara-midinika namana, hitahy anao izy. Ka zay rehetra ataonao androany, rampitso. Zay rehetra hohaninao androany, rampitso. Zay rehetra sotronao androany, rampitso. Dia ho manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa izao, raha hitanao fa manakana fandrosoana asan'Andriamanitra ny fanaovanao zavatra sasany, na azonao tanterahana aza manao zany dia aleo tsy atao zany zavatra izany. Aza manao na inona izay nakatona ny sain'ny hafa tsy handray ny fahamarinana. Tadio tsara fa ny zavatra rehetra dia azo atao, saingy tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Andriamanitra ny hitahy anao misaotra tamin'ny fiarahana fa ny averintsika indray mandeha zany androany dia le Korintianina 2:10. Koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Andriamanitra hitahy anao amin'ity androany ity ka rehefa tonga ny alina alohan'ny hatory dia misaora an'Andriamanitra fa afaka nanome voninahitra an'Andriamanitra ianao tamin'izay nataonao tamin'ity tontolo andro ity. Ombanao an'izy hivavaka isika. Ray malalo, misaotra anao zahay ny amin'ny taridalana nomenao anay. Tario amin'ny alalana fanenao masina ry zahay mba ho hainay ny manome voninahitra anao amin'izay rehetra ataonay na inona, amin'izay rehetra hohaninay na izay ho sotronay. Andriamanitra ampio zahay eo amin'ny fiainanay mba ho fanomezam-boninahitra anao ny fahavelomanay. Dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra, mitahy izay mahakasika anay, mitahy ny fivelomanay, mitahy ny fahasalamanay. Tononona ny vavaka amin'anarana Jesosy. Amen.